hojerentsika amin'izao manaraka izao indray zany a dia no hitantsika ny hoe nahitatsika teo ny fambolena dia rehefa avy eo zany a manahoana ny fikarakarantsika n'le izy ato anatin'ny fotony ato mihitsy a misy an'le anatina ngotantsika fotsiny le izy a ngotantsika fotsiny zany le zavatra dia mandeha izy amin'izay fotoan'izay fa tsy mampiasa angady hitanareo amin'izao fa iny ny fakany iny miala ty dia le ngezangeza lehibe ty zany a dia alaitsika tsara fitorona tsara izy io ny fampiasantsika ny zezika ganomady zany a sy ny fampiasantsika rakotra dia ahitantsika fa miaina tsara sady salama le zavatra zay volentsika eto ary hitantsika hoe mitazona amandona zany a ny fanaovana ny rakotra dia azo lazaina zany fa mitsitsy ny fomba fandrahantsika ao anatin'izay zany hoe afaka manao zavatra hafa ho zay atary amin'ny voalohany dia jerentsika amin'izao salama ny zavatra volena amin'ny zezika ganomady raha jerentsika amin'izao zavatra ao zany dia hitantsika fa tena tsara ny voan'ny fraise zay hitantsika hoe tena be dia be dia rehefa mitango azy moa tsika dia raisitsika dia tapahana kely a dia iny izy iny a miaraka amin'le tahony kely zay hitantsika fa vaventy tsara mihitsy izy zany a hitantsika amin'izao zany a fa afaka tongotsika dia mihinana satria hitantsika fa madio sady tsara ny vokatra azo raha jerevantsika amin'izao fotsiny dia mafy tsara mihitsy le izy ary maharitra ny 2 andro na 3 andro tsy misy zavatra atahorana hoe potsika zany ty zavatra vokatra azo avy amin'ny zezika ganomady ity raha te azo vokatra fraise tsara sady betsaka isam-potonitsika menamena tsara ny lokony a mafy tsara tsy mora loha mamy a dia mampiasantsika ny zezika ganomady a sy ny lafika ataontsika iarovana ny vokatra fanazavana fanampiny 034 44 00 405 ganomady io no zezika ny tantsaha